Malagasy Praitanindrazana. Nitsangana eto andro any satria mampiayay ny toetra ara-politika ao amin'ny firenentsika. Ary tonga amin'ny fotoana tsy maintsy amerenana marina amin'ny toerantsika. Ho lava ty vidéo ty ka manentana anareo sa hijery hatramin'ny farany sy hanaparitaka azy. Satria ny zavatra resako amin'ty vidéo ty dia mikasika mivatana amin'ny hoavin'ny firenentsika. Zavatra telo no resantsika eto. Ny voalohany le teny nomena tamin'ny 15 octobre 2025 nefa tsy voahaja. Ny faharoa ny cynisme économique ny système ny Andry Rajoelina sy ny firongony. De ny fahatelo vidéo faran'ny colonel Patrick sy ny profo manamafy ny zavatra ambarany amin'ny zava-misy ao amin'ny tapiny fanjakana. Dia tombontsika raha ny tantara tamin'ny 15 octobre 2025 dia colonel Michael sy le colonel anakevatra niaraka tamin'ireny dia nilaza fa andray ny fahefana noho ny tolom-bahoaka 2025 reny. Dia apetrako aminareo eto l'extrait. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED. Dia raha fitina ny vidéo an'ny colonel Michael dia nampananteny izy fa izy teteny zamita ho amin'ny fanavozana tanteraka sy atsanana daholo ny asan'ny CNI, HCC, HCJ, ny Sénat, ny HCDDED. Saingy ny ampitson'iny ihany dia miverina tamin'ny fanapahan-keviny momba ny fanafoanana ny HCC izy. Ao anatin'ny 24 heures monja dia fa levina le fampanantenana lehibe. Dia izay ny lesona lehibe voalohany indrindra ianarantsika amin'ity fitondrany ity. Vao tsiray andro monja akoriny dia fa levina tanteraka ny teny nomena amin'ny vahoaka. Ohatran'ilay resaka IST hitantsika farany teo 24 heures fotsiny dia fototra ny oligarka karana rehetra. Dia mbola nazaotsika ty arina fa ireo rafitra rehetra izay ny teneniny hoe horodananareo ho foananareo mbola eo daholo ny CNI, ny HCC, ny HCJ, ny Sénat, ny HCDDED. Dia indrisy fa ny fiovana nampanantenana dia mivadika ho fitohizan'ny zavatra taloha ihany. Izany hoe la rupture énoncée s'est transformée en continuité. Tsy nisy niova ny fototra dia very ny asan'ny teny politika. Dia mandritra n'izany fotoana izany dia lazana fa hampandalovana polygraphe ny ministra izay ho avy eo. Dia manontany tena iza marina ny tokony ho sedraina amin'ity détecteur de mensonge aty. Ireo ministra mbola tsy nanao ininona ve sa ilay PRRM izay namadika ny teniny teny Ambohitsiroitra en 24 heures monja. Dia ny olana eto dia tsy hoe iza ny tokony handalo amin'ny polygraphe fa mifantaniana hoe iza ny tena mpandainga amin'ity raharaha ity. Dia ity fanitsaka tsara ity dia mampiseho fa lalina kokoa ilay olana. Raha mbola mifantoka amin'ny olona ray na vondrona kely ray ny fahefana dia tsy hisy mihitsy ny fanaraha-maso, dia tsy hisy koa ny mangarahara ary ny redevabilité. Dia ankehitriny dia tsy misy tena fanoherana ao Madagasikara amin'izao. Tsy misy parlement tena manaraha-maso ny pouvoir exécutif. Dia rehefa tsisy mifanaraha-maso dia manao izay tiany atao ny mpitondra. Dia misy loi universelle en politique miteny hoe le pouvoir sans contrôle se corrompt toujours. Izany hoe ny fahefana tsy voafeha dia mitondra kolikoly foana. Dia izao no mitranga rehefa tsy misy ny fanaraha-maso sy ny mangarahara. Dia ny Cour des comptes ito milaza fa 3811 milliards d'ariary no very na voahodina tamin'ny 2025 iny. Teo ambanin'ny fitondrany Rajoelina sy ny firongony. Ny dikan'izany tsisy sekoly vita, tsisy lalana vita, tsisy hôpitaly nitsangana tamin'ny 2025 reny. Fa tsy izany fotsiny, rehefa norobaina, rehefa nifoanana ny kitapom-bola mpanjakana dia napatafy tena ireo mpitondra teo ambony. Tao anatin'ny aizina tanteraka no nanatanterahana an'izany, ao anatin'ny opacité totale mihitsy izany. Sitsika maso indray ny rapport ny HCC. Zareo ty to tantaratasy ny Cour des comptes ty
momba ny indemnité azon'ny mpikambana ny HCC. Les membres ny HCC tokony ho gardian'ny république indray no mahazo indemnité amina compte hors budget. Ao anatin'ny maizina total, opacité totale zany de miafinafina be à l'abri des regards. Délibération anankitelo successive nivoaka tamin'ny décembre 2023, mai 2024 de décembre 2024. De ny total amin'ny vola niditra tany am-paozin'zareo de 2,61 milliards d'ariary. De olona anankisy fotsiny no nahazo an'izany vola be zany. Anisan'izany les présidents les HCC 100 à 200 millions par délibération. Zay système Rajoelina sy ny firongony fahatrana ho an'ny vahoaka arembe ho ampitondra. Tsy Rajoelina reny no nolaviany vahoaka tamin'ny tolona 2025 iny fanirafitra manontolo. Averiko atao fa ny système Rajoelina de mampiseho mazava ny dysfonctionnement laninao amin'ny fanjakana de manaprove fa tsy olona ray fotsiny no problème fa nirafitra ray manontolo no olana. De ny vahoaka androany mitaky ny fanavozana ara-drafitra lalina tanteraka sy tena izy. Ny taky fanavozana tena izy ny vahoaka malagasy fa tsy fanovakendrika fotsiny. Zany hoe le peuple demande une refondation réelle du système politique, pas un simple changement de visage au sommet. Koa iza isika am'izao refondation lasaina zao foana. Mipotra daholo amin'ny fanambarana de miparitaka daholo koa ny fanampaingana. De reto anarana reto foana no miverimberina sy teny Daya Koufali, PRRM, garde des sceaux taloha. Misy ny olona ilaza hoe kabala politique io de misy koa ny ilaza hoe c'est une pure machination. 5-0 ça va misy colonel Patrick misy no miteny antsika fa ty fitondrany ty de manao zavatra tsy ara-dalàna. Ny voalohany trafic d'or ngeza be. Faharoa ny kolikoly sy ny fanodinkodinana ny rafi-pitsarana. Tady tsara fa mikoly efa nanao témoignage koa momba an'izany. De mifahatelo amin'ny fanararota-pahefana eny amin'ny tapony fanjakana. De ny zavatra tokony naitra antsika ankehitriny de zao, tsy voatandroana io resaka fanodinkodonam-bolamena io Ary tsy zavatapoka fonctionne io c'est pas une déclaration soudaine Fidèle efa resaka momba an'io de ao tsarovantsika apetako eto le extrait. Tindray dénonciation nataony Razay vola Raisaty ty zany anazy. Vola nakany amin'ny Bianco ihany ty io zany. De miverina foana ny anarany Koufali Daya. Io zany tena rôle mihitsy. Ty fanonanana volamena ty. De resaka fanonanana vola vahiny. Io zany le trafikana devise. De io zany nalefa ny izy ty Ramatoa Razay vola Raisa nakany amin'ny Bianco ty zany. Zany hoe fanondranana tsokosoko volamena sy ny vola vahiny ary famotsina vola ihany koa zany ao anatin'izay. Io le resaka vola maloto moa zany. De ankehitriny de colonel Patrick Raisa mihitsiny no namerina indray io raharaha io eo ambony latabatra. Zavatra efa fatana sasany hatramin'izay de zavatra koa tsy nininy hafa ho jerena. Zany hoe ils ont volontairement ignoré. De andeha tsika hijery ny vidéo farany navoakan'ny colonel Patrick. Mivoaka malagasy miazakazaka ty fandehandraram-pirenena ty. Zao izy madame Fanny Soernay tenao androany henoko io mitatava proof. Lasa vao zao proof any amin'ny communauté internationale. Mijoro amin'izay anao monsieur Ralter, arovanay anao. Nisy ny énergie monsieur Ralter. Tongavany Daya Koufali miaraka amin'ny olona amin'ny fediny tany ampiasana, tany an-trano. Forcelle ho an'ny tombotsoa karana. Tsy nanaiky hatrany farany. Eny ampitso Fanny Soa miforcelle monsieur Ralter andany anao ny fonan'ny Koufali Daya. Pourquoi? Satria anao sy Daya manjaka amin'ity firenena ity. Alefaso fanambinana arty iny. Manana droit na légitime défense. Alefaso samy anarana combat io taty mbola veriko aminazy zahay fizena taloha anahy. Fakahitetsika, j'ai le droit de me défendre. Droit de légitime défense. Alefaso aby miaramila roa amby 20 navoaka an'ilay tao amin'ny kapisaty reo. Tandena.
fomba ho amin'ny tandrasana. De raha fitenintsika de milaza zavatra roa lehibe ty video ty. Ny voalohany a de laza izy a fa niterena nandray fanapahakevitra ny ministra ny énergie teo aloha no nitsindry avy amin'ny Daya ho tombotsoan'ny Daya manokana. De tsaroantsika fa nisy ministra tao amin'ny gouvernement tany tory tany amin'ny Amnesty International sy Transparency International. De araka nitanareo de le ministra taloha tamin'ny énergie mihitsy nanao fitoriana. De ho an'izay tsy mino de zay mbola miteny koa hoe machination io, machination politique io na koa hoe fake io de miavity anareo za makany amin'ny Transparency International, makany amin'ny Amnesty International, mantany an'ireo ambassade rehetrarehetra reo hoe inona no nitranga tamin'ny 17 novembre 2025 6 semaines après aniny. De laza koa IA io fa manontaniany amin'ny ambassade rehetrarehetra ao Madagasikara. De reo de afaka manamarina ny atota taratasy io. De reo koa afaka manamarina hoe iza marina no nanao soni ary iza marina no nandefanio. Tsy mitovy amin'ireo tsika de tsika tsy matahotra ny mangarahara. De faharoa laza colonel Patrick fa nitory tamin'ny sehatra iraisam-pirenena izy. De tena nitoromarina izy tamin'ny 26 mars 2026. De na moa lazainy ty atota taratasy ty. De colonel Patrick de mampainga amin'ny vatana ny PRRM sy ny olona eo akaiky azy ho tompona andraikitra ny fahadsoana lehibe eo amin'ny tapon'ny fanjakana. Voalaza ho ny fisavana tsy ara-dalàna natao maramila. Voalaza ho koa ny fanerena sy ny trafikambolamena iraisam-pirenena. De miampy an'izany ny fanadiovam-bola sy ny fananakarena tsy ara-dalàna. De rehefa tambatra ny rehetrarehetra zany de misy fanontaniana lehibe mipetraka. Mbola tan-dalàna ve Madagasikara? Ambony lalàna ve mpitondrantsika? Ny mpitsara ve miaro ny vahoaka sa miaro ny manam-pahefana sy mpanankarena? Ry malagasy mpiray-tanindrazana amin'ny fanjakana tan-dalàna de misy fitsipika ray tsotra. Tsy miandry porofo vao mietsika, fa mietsika na misy porofo kely ray fotsiny ara izany. Zany hoe on n'attend pas toutes les preuves pour agir, mais on agit quand il y a un élément sérieux. Azadino, une enquête n'est pas une condamnation, c'est un moyen de rétablir la vérité. Dikan'izany ny fanadihadiana de tsy famelohana fa fitaovana ahitana ny marina. Ankehitriny misy taratasy mazava, misy fijoroana vavolombelona mazava, misy fitoriana mazava. Zany atsomy fitsarana hoe faisceau d'indices. De inona moa laza ministra ny fitsarana teo aloha momba an'izany lohan-kevitra izany. Milaza manko reo aiza le proof fa proof inona dia hoe tsy mila proof be dia be rehefa misy proof anankiray dia efa ampy ilazana fa afaka sokafana ny fanadihadiana. De averiko aminareo ampy tsara ve le faisceau d'indices ny lazana teo, ny fijoroana vavolombelona, ny fitoriana, ny atota taratasy ofisialy ahafahana anokafana fanadihadiana. De raha mbola mandamana adiady manam-pahefana amin'ireo soupçon grave hitatsika rehetra reo de tsy miresaka lalàna intsony zany tsika fa miresaka protection politique. De safidy mazava amin'ny fanomezana rariny ho an'ny tsy maty manota sy ny olona tsy rariny. Kotsotra ny fanontaniana ampy fanadihadiana ve reny rehetra reny. De omeko anareo ny vaniny eny de azo ekena ve ny manakipy maso. De omeko anareo ny vaniny tsia. Ry Premier Ministre vaovao, ry miaramila, ry mpitandro pilaminana, ry mpitsara, mijery anareo ny tantara. Inona ny ataonareo? Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, masina siso.